ny filoham-pirenena malagasy voalohany nasantaky ny Îles Éparses ary indrindra tao anatin'ny lapam-panjakana tao amin'ny Élysée tamin'ny 2019 be ny tenako any anatin'ny archive any zany ary tena niteny hoe identité anay ny Îles Éparses ary takinay ny amerenana reo Îles Éparses reo amin'ny malagasy zay zany ray zay fantatry fitsara fa jerevy tsara tamin'ny 1970 tsika no efa nitaky ny amerenana an'ireo Îles Éparses 1970 zany hoe 10 taona tsy arina 2025 mbola tsy mihetsika ny mahakasika ny Îles Éparses Iandro Rovina ary tsika zany Iandro Rovina vosa na hoe tena ahita vahaolana amin'io ary zay ny resahana sy ny filoha Emmanuel Macron naharitra mikasika ny Îles Éparses io ary ny zavatra ny resahana atao anatin'izany dia ny hoe mifanaraka izay fa tsy maintsy ahita vahaolana maharitra mahakasika an'ireo nosy malagasy ireo zay zany tsy maintsy hoe ahita inona ny vahaolana inona ny ahafahantsika inona no ahafahantsika mahita ny vahaolana iraisana samy hijanona amin'ny heviny ve sa mety misy zavatra ampifanatina atsika eo amin'ny lafiny diplomatika eo amin'ny lafiny sehatra iraisam-pirenena eo zany no ijerevantsika ary zay no nanekeko hoe andao ary ivorindray amin'ny 30 juin ao anatin'ny commission mixte zay ijerevana mahakasika indray ny Îles Éparses raha samy mijoro amin'ny heviny dia fantatsika hoe mbola iandro indray zany tsika 10 taona raha anaiky ny fanatona sy ijery ny vahaolana miaraka dia anjarantsika no mijery an'izay fa za zao eto moa dia efa miteny hoe zavatra manamarika ny foko manamarika ny saiko mihitsy mahakasika an'ireo Îles Éparses zay ny antony takiko an'io nomboka tamin'ny 2019 ary eto zany dia efa miteny sady hoe hojerevako ny fomba ijerevako mivatana andeha ho any amin'ny Îles Éparses ijery sy anitsaka an'izany Îles Éparses izany amin'ny filoham-pirenena ny malagasy ny tenako dia hojerevako ny fomba akanaisana any amin'ireo nosy ireo. Faly mirabantsika rehetrarehetra indray iresaka kely mikasika ny kabary tatitra izay nataon'ny Rajoelina Lamalitsika satria marobe ny zavatra izay atao hoe nampimemenina ary mampiteny monina tamin'ny zavatra nitenenina na dia hoe fa fantatsika raha moa izany fa izy dia miteniteny foana sy milaza boby foana tsy afaka avela fotsiny amin'izao ka tsy horesahana izany zavatra izany. Voalohany indrindra aloha ny tena nisongadina tao anatin'ilay izy ary efa nitanterahana androany maraina dia ny hoe milaza izy fa raha ohatra tsy misy idiran'ilay ramatoa kosany ny zavatra nataon'ilay vadiny amin'ny mikasika ny colonel Patrick io dia tsy tokony ampidirina amin'izany ny vady aman-janaka. Satria zany ity olona ity vadina maramila dia milaza izy hoe avoay satria hitany hoe tesitra daholo ny maramila ary hitany hoe isika koa dia mahita fa tsy rariny izany nefany tsy sambany io ary io foana ny fataony zareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha vao tsy hita ilay rangahy dia ny vadiny ny zanany no samborina ary misy ary rehefa hita ilay olona ohatrany tamin'iny Berija vao sambotra dia ny samborina ny vady aman-janany sy ny ray aman-dreniny. Lazaina fa nanafina anazy ary zanany raha tsy diso tamin'izay ilay zanany mbola vao 2 volana. Dia niditra garde à vue tany ary saika ataony zareo MD ihany koa. Tamin'ny Fernancello vao sambotra dia vao tazona tany koa ny vady aman-janany. Tamin'ny marobe fa tsy voatanisako hoe na ny vadimbola nenjehan'ny zareo koa dia lazainy fa hoe nanao complicité d'évasion. Ny vadiny Lola nenjehan'ny zareo koa dia lazainy fa nanao complicité d'évasion. Zay foana zany fomba ampidiran'ny zareo an'ilay vady aman-janaka ao anatin'ilay histoire.
ka ozy izy zany hoe aza me tsara velatsira Joel fa tsy hoe satria tam'ty maramila ny resaka de matahotra an'ireo olona manambasy ireo nareo fa rehefa olona tsy mitanabasy zany ny eto de hoe velao any nandohalika ny artista tany Anosy Be nangataka ny famoahana ny Nidonia hoe tsisy idirany io zavatra io zao tsy tokony higatra izy marary izy de niteny Rajoelina hoe avoay izy samony teny izy hoe andraso fa hojerena tsisy idirako ny raharam-pitsarana fa maninona izy am'izao miditra raharam-pitsarana fa maninona no miteny izy omaly ariva de androany le olona voaka nananao CDP areo tsisy CDP omaly manomboka maly ariva amin'ny 8 alina ka manomboka tonga ny androany amin'ny 9h45 amin'ny folo latsakafefany maraina tsy vita eo no eo zany fa io zany le fitsarana mikourbe les chines tena hoe nahoana filazana zany manaraka marina ho fa mety ny voan'le ramatoa ary mety mihitsy ny namoana anazy fa tsy hoe satria Rajoelina mibaiko de arahana fa na ny fanagadrana n'iny ramatoa iny arany tsy fantatry tsika tsy malalana ny endriny na ny tsy nanao ninino ny olona io tsy tokony gadra akory izy zampitsarana nagadrana io tsy tokony atao garde à vue akory izy zany nanao garde à vue ny olona io teo zany de efa tsy mety le izy ary hitantsika tsara fa midaroka ny gendarme manao misambotra ny olona rehetrarehetra zay ao an-tranon'le olona tadavina darodaroana daholo ny olona i Fernand Anchelot tamin'ny voasambotra ny tsahan zareo ny lohany de nitenena aiza am'izay alahy zao aiza vavabe alaza zao nga ohatran'izany ny fanaovana andreny nga ohatr' izany ny fanaovana anazy aiza Rajoelina teo mba niteny hoe avitsory ny vadiny Berija avitsory ny vadiny Fernand Anchelot aiza i Rajoelina mba niteny hoe aza samborina ny vadiny Mbola sy vadiny Lola fa zao satria reto olona reto zany manana basy de matahotra nareo sy de kiony maramila fa ianao ka mieritreritra hoe tonga de efa tsy tezitra tsony le maramila satria efa navototra le ramatoa asako tsy fantatro mety hoe le maramila na tiana na tsy tiana de mahatsara hoe andray moa zany izy ty zay zany nampiasaina teto volo mihitsy de kay zany izy ty à la moindre occasion de kitihana amin'ny fianakavianay tadidin'ny maramila sy ny gendarme sy ny polisy tsara angambany amin'izao hoe ay moa zareo reo avy amin'ny vahoaka ay moa zareo reo zany mbola ao anatin'le vahoaka tsy mandady arina ny fianakaviany ny vady aman-janany ny ray sy reniny ary de zao zavatra possible misy ça n'arrive pas qu'aux autres faharoa manaraka an'izany fa maninona ny fitsarana no manaiky baikiona ohatran'izany zany hoe nanomboka nidirany Rajoelina to de tsisy fitsarana maleo tena intsony a Madagasikara ianona mpidiro ianona voay ianona gadrao ianona fitsorindray ataovy sursis natahotra ny menace ny tany atsimo tamin'ny colonel Fanapera de ataovy sursis tsy sakory natao AMD miandry fitsarana le olona natao contrôle judiciaire fa tonga de hoe aleo tsaraina de mody atao sursis de hatramin'izao tsika miteny zao de nikombom-bava tsy nasany teny tsony na ny andaniny na ny ankilany zany foana zany ny iainanao de mandra-paroviana fitsarana io mandra-paroviana io procureur ao Anosy io no anao an'izany mandra-paroviana io fitsarana ray manontolo ao Anosy ao aniny ty ao amin'ny paka io no anaraka mbokiny ny zavatra ataon'ny fitondrana tsy misy indépendance hoe akampidiro fa avy any amin'ny présidence ny olona ampidirina migadra de olona misarge olona nanao elika fa tsy ny olona hoe ampidiro ny ozy izy ny présidence ampidiro ny ozy izy Ravatomanga ampidiro satria manelingelina ny Ravatomanga io zavatra nyresahana manko de zao entre parenthèses ty lazaina fa hoe sipany
colonel hony a migadra natao enquête tany Mpaka. Tsy miditra amin'ilay dossier tsika satria navoaka ny zareo daholo ilay dossier. De hoe otry. Fa angamba izany io rehefa mapety anao de avoakanao ohatran'io ilay dossier mpitsarana. Ijustifiena hoe misy an'izany raharaha Mpaka zany mandeha de io. Ngamo misy témoin ohatran'ireny avoakanao amin'ny compte fake ny fitondrana de mamoaka aiza ny ananany compte fake ny fitondrana. Vidéo ana témoin any fitsarana mifatotra le olona de manao témoignage za miasa ao amin'ny colonel de nasainy tonga teny aninona teny Tamena de hoe andrasolo natitra zavatra kely eo amin'ny Pradon tsika de eo amin'ny 67 sa moa eo 67 avy eo amin'ny Pradon de tsy haiko tsara le zavatra netiny fa anaty valopy de anaty tavoahangy anaty sakosy de ohatrohatro. Izany ve zany de iza ny olona niaraka taminareo teo, iza ny nahita, iza ny resaka taminao, za rery ihany. De parole d'une seule personne zany no ilazana hoe io colonel io nanao anazy. Akoatrin'ny ny caméra de surveillance izay verenantsika ihany koa. Hay moa zany reto caméra de surveillance reto hay moa zany eo Tamena manodidina ny Villa Pradon ihany nametrahana anazy io. Hay ve? Hay vare? Ty misy olona ho bloqué ka mandreraka anaty. De avy eo rehefa nandeha le surveillance de eo amin'ny Antanimena manomboka ery amin'ny rond-point Antanimena manomboka tonga ty amin'ny Pradon. Fa aiza ny caméra de surveillance tany Mpaka? Aiza ny caméra de surveillance eny amin'ny toerana ataontsika hoe tena bebe mpanendaka ohatran'ny hoe iny ambony tetezana iny. Maninona neny tsisy caméra ohatr'izany de mba hita koa fa iny be mpanendaka be. Maninona reny elakela trano rehetra any anaty tanàna ny tsisy caméra? Satria natao iarovana ny fananandravatomanga zany le caméra napetraka ao Madagasikara ao Antananarivo reo. Iny parenthèse kely. Fa iverina amin'le kabaritsika. Ny akoatran'ny rediredy hoe apiditra ino ty apiditra tracteur 10,000 bus 1000 ty tsy tonga akiditra amin'ny tracteur indray. Aiza aloha le bus 1000? Le bus 1000 ty mbola tsy haiko hoe nanjavinaiza sa hoe mbola foronina sa mbola avidina sa mbola natao ahoana indray tsy tonga ko hoe tracteur an'iza indray zany, iza indray na zany marché zany. De avy eo indray de hoe anao ino zany fa tsy rahitsika ny parc solaire sy ny hoe anao l'éolienne fa tamin'ny 2018 nainotsika an'izay resaka éolienne zay mandraky ty androany tsy nahita zay éolienne zany ny vahoaka malagasy. Avy eo nilaza izy tamin'izay fotoan'izay 400 méga no atao mandraky ty androany jiro mbola tapaka ny rano tsy misy. De izao ny olona nanantena hoe ilaza izy zany fa hiakatra 100 € ny karama farany ambany satria izay mahasambatra. Na de hoe 10 € par jour no nangatahany olona ary ny sasany mieritritra hoe 20 € par jour mihitsy vao ampy karama farany ambany. Tsisy karama farany ambany, tsisy resaka karama. Samy mihinana taina eo daholo. Azafady. Samy mihinana izay tsy hohanina eo daholo zany nareo fa tsisy mandrarany zany fa tsika dia anamboatra afomanga sy jet d'eau ngeda be amin'ny 26 juin. Le jet d'eau ve mampitombo ny rano ampiasain'ny olona. Ilay afomanga ve mampazava ny olona mandritry ny taona. Tsara fantatrareo fa io resaka afomanga io fanodikodinam-bola be mihitsiny ary finanam-bola fotsiny. Mba fantatrareo ohatrinona ny valeur an'le afomanga apoka io isaky ny le 26 juin io? Ohatrinona?
mba mameza ohatra mba mameza ohatra de eo tsika zany andinika hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny fandaniana zany vola zany amina afimanga satria tsika tamin'ireny fotoan'ireny nanakihana ny bonbon sucette ohatrina moa 4 milliards moa sa 4 milliards le bonbon sucette de izao mitady kely an'le montant zao de ny vidina afimanga io feu d'artifice apoka isaky ny 26 juin io dia mitentina 9 milliards 9 milliards de FMG zany ve reto io nisy nahita nanakakaiky 8 milliards 9 milliards ny afimanga apoka zany ve tsy efa tokony hoe nanaovana zavatra hafa misy miditra any amin'ny kibon'ny olona noana ve zany afimanga mipopoka zany ary tsy vitan'izay fa izao amin'io 9 milliards izay ividanana ny afimanga io de 3 milliards ny valeur an'le izy 3 milliards ny afimanga tonga eo amin'ny madaty de douaniana de omena 2 milliards le mpanao validation an'le facture de ny tombony zany an zareo de indray mandeha manafatra izy mandritry ny 2 taona fa isa taona de facturena 9 milliards io zavatra io afaka olazaiko aminareo amin'ny fotoana manaraka hoe iza ny tompon'le le marché tsy misy appel d'offre tsy misy avis ino consultation de prix fa tonga de le olona atao hoe radio en Argentine mipetraka any Tsabe eo amin'ny fasin'ny score no mahazo an'io contrat io hatramin'izay ka hatramin'izao mandritry ny taona hatramin'ny tamin'ny andron'ny angambany tamin'ny andron'ny Ravalomanana ka hatramin'izao tsika miteny zao de mbola reo olona reo foana no mahazo an'izany tsy misy appel d'offre ary 3 milliards ihany ny valeur ny afimanga ampidiriny eo de mbola ny atsasakiny ihany koa no ampiasaina fa ny atsasany ampiasaina amin'ny fotoana manaraka indray nefa de facturena 9 milliards isa-taona le afimanga zay zany mikasika an'iny de ity jet d'eau ity indray zany ahoana rano aizy moa zany andeha ampiasana amin'io tsika nefany tsisy rano ampiasaina tsisy na rano isasana tsy misy rano mandeha any amin'ny robinet de nefany andeha anao jet d'eau aty andafy aty reny jet d'eau reny miodina zany hoe tsy mandany rano be fa miodina ary aty misy rano fa ao Madagasikara ao Antananarivo na ny rano sotroina sy andrahoana sakafo raha tsisy jet d'eau zany ve laram-pahamehana izy indray ny nazan'izany marché ana jet d'eau zany anamboatra an'izany io manko ny zareo zany ny projet présidentiel ny Rajoelina zany dia projet de marché public anomezana marché any akamakamany daholo foana ihany tsisy akoatr'izay tsy misy ohatra hoe ahoana ny anatsaratsika ny fampianarana ahoana ny anatsaratsika ny fambolena fa aiza misy marché ana vary hybride sy zezika de iny no anaovantsika marché mba anomezana vola anomezana marché public ny société STOI izay tarihan'ny tsy ministre moa secrétaire d'État Tahina sy ny iza moa ty Rabetsitota izay namandry Andry Rajoelina de ireo olona reo no omena an'le marché tsy misy zavatra hoe ahoana ny andenena hoe ahoana ny ampitomboana ny tanimbary ahoana ny anaovana irrigation d'eau eny amin'ny toerana hafa ahoana ny fomba ambolena nyty toerana any amin'ny Bamangoko izay nanasiana tohadrano lehibe ity mba tsy amidy amin'ny arabo le izy fa ny gasy ny mamboly eo fa rehefa tsy afaka tafiditra tao ny arabo de ny gasy amin'izao tsy avela mamboly eo fa inona ny antony de ity jet d'eau ity zany no anaovana
fandaniam-bola nefa ny any 4 andry sy ireo eo Analakely tsisy rano ireo eo Antananarivo tsisy rano mandeha milalao zany tsy azo atao zany zavatra any. Eo izy mandeha mandro, eo izy misasa, misy kosa na tsisy rano, tsisy douche publique-ako. De verina amin'izay koa tsika. Inona koa ny zavatra nytenenin'ny sasany tao? Milaza izy sa hoe ho takitsika ny ilay pas fa leranga io ve bipolaire sa mahteritreritra sa amnésique. Ny patron ny anana angeny no teny, ny président angeny no teny, tsisy famerenana tsony io fa hodiniana ny fiaraha-mitantana. De zao ndray izy milaza hoe ho takitsika ny ilay pas sary za de andeha hoeny. Andeha hoeny da ametraka drapeau ici c'est Madagascar. Déjà aloha ianao tsy mirepresente an'i Madagasikara andriamatoa André Rajoelina satria nahoana ianao efa tsy gasy tsony, averina ihany averina hatrany arô ka hiditra anatin'ny loha. Tsy double nationalité, tsy binationalité André Rajoelina fa dia simple nationalité française. Efa very tompoko ny malagasy anazy, efa very ny nationalité malagasy tamin'ny ory nazahoany nationalité française. Dikan'izay tsy double nationalité azy, tsy gasy izy ary misandoka fahefana izy mitondra ny Madagasikara eo. Misandoka fahefana satria tsy manana ny nationalité malagasy izay voalaza ny article 46 ny constitution izy satria very ny nationalité malagasy perd la nationalité malgache tout malagasy majeur qui acquiert une nouvelle nationalité étrangère nefany izy efa majeur anakan'le izy. Dikan'izay andeha hoeny amin'ny île Zeparsa zany ty olona tsy malagasy ty de iteny inona? Iteny ici c'est la France. De fa izay nge nataon'i Macron. De aveo izy meritreritra angambany izy hoe tsisy henitsika daholo le resaka tamin'ny sommet an'ny COI reny. Sa meritreritra izy hoe izy tsy teo sa olona hafa ny teo fa izy taizy izy tamin'ireny fotoana ireny. De eo izy de andeha hilaza indray ny île Zeparsa de tsy maintsy averina amintsika. Izara de andeha hitsangatsangana kely eny rehefa avy nitsangatsangana tany Vatican sy tany Dubai. Non, petrahinao tsara. Avelao ny île Zeparsa ho amin'ny malagasy. Ne mets plus les pieds là-bas. Ary rehefa tsy navita de mangina amin'izay. Tokony fona amin'ny malagasy ianao miteny hoe zany taky fa tsy nahazo moa zany ty de tsy hitako tsony ty izay atao. Fa tsy hoe de amoron-dainga indray eo hoe andeha hitaky aoay oy. Mandreraka le izy za heureusement tsy nieno an'le direct maly fa angambany sorena raha nieno an'le direct en live ty raha tena mahasorena maheno an'le problème malagasy. Zara tena miteny aminareo zany île Zeparsa zany raha amizao tsika miteny zao tsy mbola tokony ao anatin'le hoe izay niesantsika aloha fa niesantsika aloha amizao de hoe ahoana ny ampitombo ny vary, ahoana ny ampitombo ny vokatra aleo tena ara-tsakafo ny malagasy, ahoana ny isina rano sy jiro any amin'ny popy mandeha. Fa tsika zany miaina ohatrany tamin'ny andro 1900 tsisy jiro tsisy rano. Miaina amin'ny 1900 any Madagasikara io resako io fa 1900 taty andafy io nefa misy jiro sy rano. Fa ny antsika mbola miaina amin'ny andro fahagola de mbola manina moa ty mbola sesefana boby ihany. De manaiky tsika de merci président daholo ozy izy mianakavy maina edy moanjo ny Rajoelina. De eo tsika ny amorona ny laingeto. Avy eo laza indray izy hoe tsy maintsy ataony any amin'ny base tuliara. Maintsy atao ahoana? Inona ilay tsy maintsy atao? Déjà aloha omeo tatitra
izahay izay mila mahafantatra ny vahoaka malagasy iza daholo ireo mitrandraka ao Toliara antsokosoko satria misy toerana marobe izay efa déserten'ny ny fokon'olona le toerana lasa tsy be mponina fa mponina vitsivitsy sisany eo de misy fitrandrana ary hitanay teo amin'ny map zany teo amin'ny Google Map de hita hoe misy usine de nandeha amin'izay ny témoignagen'olona be dia be hoe atya Bekily Ampany misy toerana anankiray izay koa efa 10 taona nisy fitrandrana grafite fa tsy misy na de olona avy aty aminay na iray raha miasa ao tsy misy olona tsy fantatra hoe avy aiza ary tsy miteraka tombontsoa tsy miteraka ataontsika hoe tsisy retombées économiques ho an'zareo akory le fitrandrana na de hoe famoronana asa raha tsisy ary ohatrany tena antsokosoko mety hoe antsokosoko ho an'le olona le izy zany fa zareo amin'ny fitondranao mahafantatra tsara hoe iza no mitrandraka amin'ireny fotoana ireny amin'ireny toerana ireny izahay ary moa de naheno mihitsy hoe misy amin'ireny usine ireny mbola averifier moa le izy salama zatra antsika miverifier foana ihany vao miteny zavatra hoe misy olona ambony ao fitondrana tompon'ireny usine ireny de tsika gaga hoe ha de ito zany izy ino moa ty ampitrandraka anery ny fitrandrana io ino moa ty fasy mainty ao Toliara io nefa firenena rehetra izay mitrandraka fasy mainty de fa mahita an'le pollution sy les retombées écologiques amin'le izy sy ny intoxication mahazo ny vahoaka manodidina amin'le izy de manajanona daholo ny tany sy nefa nanajanona de itsika indray mbola anao nefa ntsika tsy misy sepetra mihitsy fierovana ny tontolo iainana sy fierovana ny vahoaka manodidina amin'ny fitrandrana rehetra izay misy ny any amin'ny QMM io arany maty daholo ny trondro efa tsy hitatsika izay anaovana anazy de zao miakatra ny vidin'ny nina moa ty miakatra ny vidin'ny lasantsy tsy hitanao izay anaovana anazy fa ty forsena ny projet mpanjakana fa hainareo mahatonga anazy miforcer an'ireny projet reny dy moa tsy projet mpanjakana fa projet nandraisiny zareo vola satria misy rétrocommission tao ary za sura fa nisy négociation koa hoe nisy négociation koa tao hoe mahazo pourcentage amin'ireny zavatra ireny zareo de miassista mafy andefasana an'io na de efa hita zao raha fahafaty an'le vahoaka malagasy le izy de mbola toizaka ihany anamboatra ty tena nampime be anamboatra centrale solaire 5 méga hony izy ampandefasana ny téléphérique bon fa maninona tsy zany natao aloha de vola aiza indray nanaovana zany nga tsy efa ao anatin'le projet na téléphérique zany de inona atao excuse hoe tsy mampandeha an'le téléphérique de ohatrinona indray no masokarena ny téléphérique io amin'izany io zany rehefa ary zareo miala teo de tokony isy fanadiadiana misokatra eo anivony izy moa naran'ity inspection générale de l'État sy eo amin'ny paka io izay tsy paka le amin'izao fa iova daholo ny olona ao anadiady iza daholo ary ahoana daholo fandehan'ny fandanimbola tamin'ity téléphérique izay napiditra trosa goavana be ho an'ny Madagasikara nefa tsy mandeha akory ity tsy vitany tsy mahazo kila fa le izy raha miantona eny de tapaka ny jiro de miantona eo Macron anisan'ny tokony andehanao ino moa tsy nanao inauguration ny téléphérique io fa vao nahita hoe ka ny jiro ao Madagasikara tapaka la vao nahita an'le jiro tapaka teo amin'ny CCI de le lamina fa tsy lasty de tsy haiko na talohan'le jiro tapaka na tarinan'le jiro tapaka ny fanapahan-kevitra fa izahay izay nahita ny programa de hoe anisan'ny fanaovana inauguration ny téléphérique de midina eo amin'ny gara izy de mamonjy an'le tafatafa sy dinika tao amin'ny café de la gare
ka izy ity zany tsy sanitaingina ny teleferika zay nisy estiavan-dratsy velona tany vitavita ny teleferika. Zay zany zavatra mikasika an'iny kabary iny. De ozy izy aho hoe ny olona zao mila asa. Inona ny famoronana asa tamin'ny zavatra teneniny teo? Tsisy. Fety miasa tamin'ny premier. Ny asa tsisy, ny karama tsy mahavelona, ny asa misy tsy asa ara-dalàna. Avy eo ny famoronana sy ny famoronana projet isan-karazany ao amin'ny présidence ao dia fanomezana marché. Raha mahita an'le dosiana ina moa ty? Raha mahita an'iny dosiana lazaina fa hanenjehana an'le hoe entreprise le Fensosa izy ny anaran'le lazaina fa hoe sipan'ny colonel Patrick iny de tena hoe tapom-bava Andriamanitra. Efa ho 400 milliards sa 48 milliards mba tsy tenenako foana le montant an'le marché lazaina fa nahodikodina de nampiasaina tamin'ina daholo tony. Tena gaga ianao hoe nampiasaina tamin'ina daholo zany tony zavatra tony. Tsy voenregistreko eto le izy. Si io ny totaliny 40 milliards 359 millions d'ariary nividanana combinaison ony nividanana paiement na loyer de dépôt nividanana chiffon jaune nividanana masque lavable nividanana sachet pour collecte de déchets poubelle inona koa tony combinaison conteneur jetable. Nefa nitadidiko mihitsy ny tamin'ireny memena daholo ny paramède sy ny dokotera hoe tsy manana fitaovana de ny olona re marary no mitondra fitaovana sy mividy fitaovana. De izao nefany ohatr'izao zany fandanian'zareo ny volam-bahoaka ao de milaza izy hoe tsisy vola. Rehefa ny sportif amin'ny mandeha anao tournoi sy andeha anao compétition eran-tany tsisy vola. Fa rehefa zareo andandany vola fa tany amin'ny marché public tsisy contrôle de misy vola. Ny nanenjehany an'ity olo ty ngesaka tsy anentsika izy tsy fantatsika izay fahamarinana io na tsy io fa io aloha zany nanenjehany ny olo io ngety satria izy nilatsaka député. Izy efa nilatsaka député vao nenjehana. Fa itsika zao mahita hoe io misy conflit d'intérêt amin'ny STOI sy amin'ny secrétaire d'État Taina Razana Mahefa. De nefany tsy misy fanenjehana, tsy misy paka mietsika. Io zany zay olona tsy miara-miasa amin'zareo intsony ihany no enjehany fa ny ankoatran'izay enjeo, ampidiro amponja. Ataovy an'izao amirony dossier, amirony ina moa ty amirony capturana caméra de surveillance. Zany ny zavatra misy. Ka za zany de miteny hoe za tena miteny nareo maramila, nareo gendarme, nareo polisy efa kitihan'ny olona zao ny fianakavianareo de nareo mbola mijery ihany ary ireo olona manaraka atsika, ireo olona manaraka ny fanoheranareo misy havana manambasy daholo reo. Nefa zany nareo tsy alabri de ozy izy zay hoe sendra tokony fotoana zao iraisana ina amin'ny vahoaka amin'izay. So de mba fotoana zao itenenana hoe okizay ity lehilahy sady tsy gasy ny tsy vazaha, izy miseho hoe tsy vazaha taratasy fotsiny fa tsy mitondra ny taratasy gasy azy tsony no mandeha mietraketrak eto amin'ny taninay eto. Sy tokony fotoana zao najanonana azy. Ngamba ny amaranako an'iny kabary tsisy dikany nataony Rajoelina iny de eo na amin'ny andro manaraka tsika misaotra izay nanaraka rehetrarehetra teto fa ho rahantsika akaiky io 9 milliards ihany koa izay andeha hividianana anaovana fividianana afomanga io. Tsy maintsy isy indray zao ny démentir tsisy an'izany hitantsika eo fa tsika nge tsy niteny tsisy porofo
zay ary fa mandram-piona indray